raha ny mahakasika ny toetrandro kosarino azy dia vinavinaina tsiditra antanety ny foiben'ilay faritra Andratsy izay mitoetra ao amin'ny ranomasimbe andianao rano vaovao avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ny andiandraona miaraka amin'ny kosa dia mbola hitoetra hatrany ary mitondra rivotra mahery any an-dranomasina miainga ao Atsiranana ary mipakatra ny Mahanoro any angaviana araka izany ary misy ihany koa ny fampitandremana izay alefa ho an'ny mponina sy ho an'ny mpiandrika fa dia ahery be ny ranomasina amin'izany fotoana izany izay ihany koa mitondra antsika mankany amin'ny tontolo vaovao manasongadina ny zavakanto omaly no nafenina teny amin'ny fahasandrazana teny Ambohitrandriana teny fiaferana ny vata mangasika ny ilay mpanakanto fantadaza malagasy Inoro tao anatin'ny tarika vola Sinoro ny zavantranga omaly mialohan'izany fotoana rehetra izany ary no entina antsika ao anatin'ity fanady adiana irahana volana vavy sy Kristiana Kootramanga ity. Teto amin'ny trano famakiam-boky teto Anosy no niaingan'ny nofo mangatsiaka ny Ranoro Velo Eugénie Nanoro izay tao anatin'ny tarika vola Sinoro ary nentina teto amin'ny fiangonana FJKM Atsimo Mahamasina natao veloma farany. Ny tompo no mpiandry tsy hanan-java mahory aho. Salamo 7:20 io ny teny nofidina nitondrana ny fitopy-vavahana nanaovam-beloma ny Noro omaly. Mpanakanto marobe toa an'ny Voahirana, Lola, Luc, Arsolo sy ny mpikambana ao amin'ny tarika iray lovina anisan'ny tonga tamin'ity fitaovana fanaovam-beloma amin'ny Noro ity ary hira no fehezam-boninkazo natolotra izy ireo. Narahana hira ny ombona amin'ny mpanakanto izany. Ny ministra ny serasera ary Laurent Rahajasson kosa no solontenan'ny gouvernemanta tamin'ity fanaovam-beloma ny andrarezin'ny kanto malagasy dia Inoro ity. Raha tsy haivina dia ny alakamisy lasa teo ny nodimandro teo amin'ny 29 taona ny Noro vokatry ny aretina homamiadana izay nikika azy tao anatin'ny volana maro.